Rahampitso alahady kosa no manome fotoana ireo mponina eny amin'ny fokotanana Ambohipo sy mandrosezany pasteur Mailhol ary iso moa ny fanatanterahana ny nofikena amin'ny tampihavanana iso ny ombovonoana taorina indray ny zava-nitranga voatsela akory zay. Araka ny fotoana izay ny fanomezan'ny pasteur Mailhol sy ny mponina Ambohipo sy andohany mandroseza dia rahampitso no hanantaterahana ilay korana be amin'ny omby ary koa androrana fitaovana ho an'ireo mpanalao rugby, baolina kitra, kickboxing sy ireo mpanalao fanatanjahantena eny an-toerana. Raha araka ny resaka dia fantatra fa efa vonona avokoa ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny fotoana rahampitso io dia akotrika ny fiarahana amin'ireo fokon'olona Ambohipo sy andohany mandroseza. Fantatra ihany koa fa dia tsy ny eto Ambohipo sy andohany mandroseza intsony irery no iarahan'ny pasteur Mailhol miasa fa ho avy ny fiara-miasa amin'ny fokotany rehetra mandeha any Madagasikara ary efa eo am-piandrafetana sy famolavolana izany ny teknisiana avolenta ao amin'ny serasera miara-miasa amin'ny pasteur. Ity mpitandrina ity izay mbola manamafy fa ny fihavanana dia tena zava-dehibe tokoa raha tiana ny hampandroso ny firenena ka aminy dia aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Marana io ankoa moa no niona ny pasteur Mailhol tamin'ireo mpitso vahoaka ary olo manakaza sivily sy miaramilina miaraka aminy ka nantanterahany fitaom-pivavahana lehibe teny Ambohijavy. Nandritra io fotoana io dia mbola nanavafisany hatrany fa mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminina azony telo ambin'ny folo taona lasa izay fa dia ho lasa filoham-pirenena malagasy izy amin'ny ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity.